Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmirahaba tsika ry havako malala tratra ity andro voalohany amin'ny taona 2024 ity. Falmirabanao tratry ny taona vaovao zay tombonandro men'ny tompo anao. Falmirabanao amin'ny anaran'ny fiangonana Ambotantely Manontolo. Falmirabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary manonona ny fahasoavan'ny tompo anao mamakivaky zao taona vaovao izao. Ao anatin'ny taom-baovao moa no ifampirarin-tsoa. Ao anatin'ny taom-baovao no ifampiarabana koa sy imbonam-pifaliana satria samy tia hamakivaky zany taona vaovao zany ao anatin'ny fahombiazana, hamakivaky zany taona 523 andro. Ao anatin'ny fahasalamana sy heri-tanjaka dia mirary soa ho anao. Nahoana ny tsodrano kristianina dia zava-dehibe satria ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra. Raha tsy olona ny lavina isika ho Paoly, kristianina isika manana fanan'Andriamanitra. Noho zany dia ny tsodrano tononontsika ifampiraritsika soa dia tsodrano zay ateraky ny fitiavatsika namana, ateraky ny fitiavatsika n'Andriamanitra, dia tsodrano tsy tsodrano fe-tsodrano fa firarin-tsoa zay tononontsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa dia irinay iritsika mba ho tanterahin'ny tompo aminao zany tsodrano rehetra tonononay fiangonana ho anao zany ho salama so ambinina amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anambinana ny fanaonao ihany, ny fanahinao ihany hoy Jaona apôstôly. Koa dia zava-dehibe ary ity taona ity satria taona iarahanao amin'Andriamanitra indray, taona ifanaraseranao amin'ny filazantsara indray, dia engany ny fanahin'ny tompo, ny fanahy-mason'ny tompo hiantra sy ampaherenao. Ny mofinaina zay nalahatry ny foiben'ny samparasekulalahady satria moa fantatsika fa ny sekulalahady FJKM no mandahatra ny mofinaina ao anatin'ny taona. Dia ny bokin'ny Deutéronomie no voalahatra toko 112 andininy 9 ka hatramin'ny 12. Deutéronomie toko 112 andininy 9 ka hatramin'ny 12, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Kotandremo ny lalana rehetra zay andidiko anareo anio mba ahery anareo, dia hiditra andovany tany zay efa halehanareo olofana, ary mba ho maro andro ianareo amin'ny tany zay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanareo omena azy sy ny taranany, dia tany zay tondra-dronono sy tantely. Fa ny tany zay efa idiranareo olofana dia tsy mba tahaka ny tany Egypta zay nivoahanareo, izay namafazanareo ny voan-javatra ao sy nandeha manontongotra rano azy tahaka ny fambolenanana. Fa ny tany zay efa alehanareo olofana dia tany be tendrombohitra sy lohasaha, sady mifoka rano avy amin'ny ranonoran-danitra, dia tany zay tandreman'i Jehovah Andriamanitra ao, ny mason'i Jehovah Andriamanitra ao mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny mason'i Jehovah mitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Manome toky Andriamanitra ny zanak'Israely eto zay hiditra ny tany Kanana, natapitra epoka, natapitra vanim-potoana lava be tany amin'ny fahababona, dia manome toky Andriamanitra eto fa ny masony dia mitsinjo, ny masony mijery hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Zany hoe tsy misy andro ray miposaka na masoandro miposaka na milentika ao anatin'ny tontolo andro anankiray ka tsy nijeren'Andriamanitra ny mpanompony, tsy nijeren'Andriamanitra ny tany zay rehetra eo aminy. Tsy misy andro anankiray ka tsy eo ambany mason'Andriamanitra mamakivaky ity taona ity ny fampanantenana omeny. Ay Andriamanitra avy petraka ao ny bokin'ny Salamo fa mijery ny ety ambonin'ny tany izy, mijery antsika izy, mitsinjo antsika izy, mitsinjo ny mpanompony izy.
raha ohatra manontaniana misaotra masina mana hoe rehefa mitsinjo tokoa moa zany Andriamanitra, mitsinjo aho, mitsinjo anao, ary manome toky am'ty boky ny Deutéronomie ity fa amakivaky ny taona ianao dia hitsinjo ny fiainanao, ny tontolom-piainanao izy mandritry ny taona. Inona moa zany no ateraka zany? Ahoana ny endrika isehony zany hoe mason'Andriamanitra mitsinjo? Inona no ateraka zany hoe mason'Andriamanitra mitsinjo? Mitondra inona amitsika olombelona ao anatin'izao fahoriana hitantsika ety ambonin'ny tany, korontana ady, korontana amy lafin-jahatra maro samihafa. Mitondra inona ho atsika moa zany mason'Andriamanitra izany? Ny tokony hazava. Miteny an'izany Andriamanitra am'ty boky Deutéronomie ity de tsy hoe tao anatin'ny fahasambarana miezinezina koa ro ny zanak'Israely ny tenenany an'izany, fa vo andeha hiditra ny tany Kanana, mbola ao anatin'ny ady sarotra, mbola ao anatin'ny lalana mafy sy mangirifiry no itenenany Tompo hoe hitsinjo anao. Fiavako tsy de hoe fanalavitra am'zao tontolo zavatra iainantsika zao ihany, marina fa hoe am'zao andronatsika zao vanim-potoana ny fandrosoana, fa raha ny toe-javatra, raha ny toe-panady zao tsy mifanalavitra am'zany ihany. Ary dia manome toky Andriamanitra fa hitsinjo tahaka ny tsinjovany ny zanak'Israely. Mamaly ny fanontaniantsika, raha mitsinjo antsika ary Andriamanitra, rehefa mitsinjo antsika Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra, inona no aterany? Raha mijanona amin'io teolojia Deutéronomie io antsika na mikisaka kely fotsiny amin'ny bokin'ny Pentateuka manontolo, dia mahita lafin-javatra roa telo. Rehefa mitsinjo antsika Andriamanitra, mason'Andriamanitra mitsinjo de zao, mason'Andriamanitra mahafantatra ny lalana tokony ho aleha. Ny mason'olombelona manapitra. Zay mahatonga ny salamo matetika nasoatra masina mihitsy ara mona aty amin'ny bokyny hatrany amin'ny boky nanorenan'Andriamanitra zao rehetra zao, boky Genesis toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo, dia ny mason'Andriamanitra mahafantatra ny miafina rehetra. Hoy ny salamo hoe mijerea anay, jereo amin'ny masony famindramponao zahay. Ay mason'Andriamanitra io rehefa mijery antsika izy de mitondra antsika amin'ny lalana izay mahasoa antsika. Mason'Andriamanitra mitazana zao rehetra zao ary mason'Andriamanitra mitondra antsika ho amin'ny lalana tokony ho aleha. Tsy hoe mason'Andriamanitra mivandravandra fotsiny de inona ty atao ataon'ireto olona reto sanatria de sanatria. Fa mason'Andriamanitra mijery izy zao tontolo zao, mijery ny asan'ny tanana, mijery ny fiainantsika, de mitondra antsika ho any amin'ny lalana tsara Andriamanitra. Vaovao ny taona ary avako malala de manome toky any Andriamanitra fa anara-maso hijery anao sy ny asan'ny tananao izy. Ary zany masony zany de zao maso anao lalana anao indray am'ty taona ity. Ity ny lalana ka andeha. Hoy zany andininy eo ambony kely eo. Ny tany zay idiranao ange de tany tsy mba tahaka ny tany nivoahanao fa tany be tendrombohitra sy lohasa sady mifoka rà. Tsy tahaka ny Egypta, marina fa tsara tarehy be Egypta tam'izany fotoana zany, manamorona ny ranony mandrakariva fa zao tsara lavitra no zany tany be tendrombohitra. Zany hoe tany tsy efitra mivaivay. Rehefa miteny hoe be tendrombohitra misy loharano, rehefa miteny hoe be tendrombohitra misy lohasà, zany hoe tany tsisy ifandraisany mihitsy amin'ny tany zay ivoahanareo. Dia ny dikan'izany de zao, manome toky Andriamanitra amy zanak'Israely, manome toky Andriamanitra aminao am'ty taona ity, fa hitondranao amin'ny fahatsarana izy. Hitondranao amin'ny lalana zay mety tsy hoeritreretin'ny sainao akory, tsy fantatrao akory, tsy takatry ny sainao akory hoe inona moa zany lalana hitondran'Andriamanitra zany. De matoky, mino fa efa manome toky ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe hitondranao, hanara-maso, mitsinjo anao izy mamakivaky ity taona ity, ka ny lalana hitondrany anao de lalana tsara. Fa izao fotsiny. Hoy izy manao hoe tandremo arany lalàna zay andidiko anao anio. Tandremo, matoky. Fa ny faharoa de
ny mason'Andriamanitra ihany koa rehefa mitsinjo mijery antsika mamakivaky ity taona ity izay omen'ny tompo atsika, dia ny mason'Andriamanitra mahita ny fandrika maro isan-karazany ka manavitra atsika amin'ny sarotra. Mason'Andriamanitra mijery de tsy mijery tsy mampafantatra atsika tsara ihany ka tokony izorana, fa ny mason'Andriamanitra mijery koa ny ratsy, ny fandrika maro isan-karazany ka manavitra atsika sy miaro atsika. Andriamanitra moa ao amin'ny bokon'ny Deutéronome na amin'ny bokon'ny Pentateuka de oharina mandrakariva amin'ilay ataontsika hoe metsika endrik'olombelona mandrakariva hoe manana maso, manana tanana, manana volo, lamosina, manana tongotra koa aza. Toy ny hoe asehontsika tahaka atsika ihany Andriamanitra manana loso ny sisa rehetra. Zany tokoa ve Andriamanitra ny Baiboly de zay maneho azy. Fa izao hoy ny tompona hoe satria tahaka atsika olombelona manana maso Andriamanitra de mijery koa izy. Ary rehefa mijery izy de izao tsy mijery mijery fotsiny fa mijery izay zavatsarotra mety ho lalovantsika ka esorin'Andriamanitra na arovan'Andriamanitra amin'ireny isika. Roa no ataon'Andriamanitra eo alohan'ny zavatsarotra mazava ho azy amin'ny bokon'ny ao anatin'ny bokon'ny Deutéronome, na le zavatsarotra asain'Andriamanitra resentsika na avilin'Andriamanitra ny lalantsika tsy handalo ny zavatsarotra. Roa no ataon'Andriamanitra. Nataon'Andriamanitra hiatrika ilay zavatsarotra isika, fanaon'Andriamanitra zany. Omeny hery ny mpanompony, omeny hery isika afahantsika miatrika ny zavatsarotra rehefa eo le rehefa eo le zavatsarotra dia ndradray averin'Andriamanitra eo le zavatsarotra. Fa izao ny zanak'Israely ny mpanompony omeny hery afa hiatrika le zavatsarotra. Mandrakarivo zay ny toetran'Andriamanitra. Mandrakarivo zay ny toetran'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra mijery antsika, ny mason'Andriamanitra mahafantatra ny fetratsika, ny maha isika atsika, de izao miantra atsika izy ka manamafy atsika afaka hiatrika ireny zavatsarotra ireny. Zay no ataon'Andriamanitra voalohany, amboariny sika hiatrika ny zavatsarotra. Tsy misy fiainan'olombelona nge matetika mandalo fizaham-toetra, tsy lozana fizaham-toetra ny fiainan'olombelona eto amin'ity tany ity. Matoa Jesosy navelan'Andriamanitra ny zanatoetra de zao tena fiainany mpanompon'Andriamanitra zany. Satria ny mpisaotra masina de nitemana hoe iny ne Jesosy le zanak'Andriamanitra lay teny tonga nofo, de hitatsika ao amin'ny Jesosy zany ny mety ho fiainatsika. Jesosy nitomany, tsika nitomany de nitomany Jesosy, tsika falifaly Jesosy, nandalo fizaham-toetra, tsika de mandalo fizaham-toetra koa Jesosy. Zany hoe tena fiainan'ny olombelona mihitsy, mety lalova ny fiainan'ny olombelona mihitsy ny fizaham-toetra. Fa ny zava-dehibe de izao, mijery tsika sa tsy mijery tsika ny mason'Andriamanitra ao anatin'ny fizaham-toetra de manome toky aretin'ny bokon'ny Deutéronome. Fa raha ohatra ka sanatria mandalo fizaham-toetra isika de izao matoky fa ny mason'Andriamanitra mitsinjo ka manome hery atsika hoe tsika miatrika ireny zavatsarotra mety ho lalovana ireny. Fa ndray koa le zavatsarotra, ndray le zavatsarotra avilin'Andriamanitra tsy avon'ny mpanompony hitatsika be dehibe na lalan'ny mpanompon'Andriamanitra no avilin'Andriamanitra. Misy tranga tahaka izany matetika koa ny hoe tsy avelan'Andriamanitra ho todo zavatsarotra ny mpanompony fa aviliny reny na ny ratsy ny aviliny na ny mpanompony no aviliny tsy fanona am'ilay ratsy na faefan'Andriamanitra zany. Ny mason'Andriamanitra ny dikan'izany de zao mahita, mahafantatra atsika ka mandanjany hoe ohatran'inona moa zany ny zakatsika ka nomezany hery atsika no heranazy, na ohatran'inona ny tsy zakatsika ka avilin'Andriamanitra ny lalantsika. Afaka malala ao anatin'izany rehetra zany de manome toky Andriamanitra fa mijery atsika izy, mitsinjo atsika izy, hitsinjo anao izy mamakivaky ty taona ity. Minoany zany hitsinjo anao izy, tsy hanary anao izy, ampandresy anao izy, ny masony hijery zay zavatrarotra eo anoloanao ka ampahery anao.
hiaro anao sy hiantra anao mamakivaky ity taona ity. Fa ny fahatelo zato farany de zao mijery ny mason'Andriamanitra ho tsika hoe manoro ny lalana tsara tokony ho lingeny mason'Andriamanitra e. Fa ny faharoa, ny mason'Andriamanitra koa de mitarika antsika ka mahatonga antsika mandresy ao anatin'ny sarotra. Fa ny fahatelo de zao ny mason'Andriamanitra koa de maso miantra antsika. Re avako iny mpanantanterahana andreo lalana hitondran'Andriamanitra reo ary isika. Tarihin'Andriamanitra ho amin'ny tsara, tena manaraka an'le tsara mandrakariva foana tokoa ve nefa. Mamakivaky ity taona ity, raha ndeha zanak'Israely nandeha namakivaky ny hevitra lalana nitondran'Andriamanitra azy, natoron'Andriamanitra azy ny lalana tsara. Fa nanahoana ny toe-pony nanaraka ilay lalana tsara, nanaraka ny taraka ny sitrapon'Andriamanitra tokoa ve izy, nivaliny tsia. Nanambaran'Andriamanitra tamin'ny arany tsara, narahany tokoa ve, nivaliny tsia. Efa nambaran'Andriamanitra tamin'ilay ratsy tokony hialana, navilin'Andriamanitra ny lalany tsy ho any amin'ilay ratsy, fa nivilina fa ino nataony nialan'ilay ratsy tokoa ve izy, nivilina ka any amin'ilay ratsy ihany izy. Nanome toky Andriamanitra ary manome toky anao fa hitondra anao mamakivaky ity taona ity izy. Saingy zao eny am-pandehanana eny indraindray resy an'ny mpanompon'Andriamanitra. Ao anatin'izany mety ho fahakivintsika indraindray eny am-pandehanana eny, matsiaro irery eny am-pandehanana eny indraindray amin'ny lalana izay izorantsika hitondran'Andriamanitra antsika makivaky ny taona eny, eny isehon'ny fahalementsika. Eny am-pandehanana mamakivaky ity taona ity de hiariareny le iseho eny le fahalementsika, lay toetratsika, lay tsy fahatanterahantsika, lay fahalainatsika, lay hamafisam-potsika, iseho eny am-pandehanana eny io. Saingy zao hoy ny apôstôly Paoly, efa no hamarinina tamin'ny alalan'i Jesosy tsika, efa no hamasinina tamin'ny alalan'ny fanahy mason'Andriamanitra isika. De zao ny mason'Andriamanitra manjary mijery antsika ao anatin'ny famindram-po sy ny fahasoavana. Tao amin'ny tompo ianao handeha amin'ny lalana marina sy mahitsy an'ity taona ity. Tao amin'ny tompo ianao handeha amin'ny fahatokiana sy ny finoana ary manome toky izy fa hiaro sy hitondra anao amin'ny lalana tsara. Fa izao manome toky anao mihoatra noho izany koa ny tompo, fa hamindra fo izy. Tsy hanary anao, hamindra fo aminao izy, de aza kivy ary. Aza kivy eny am-pandehanana. Lay ratsy, hialina anao mazava ho azy, hialina anao ny tevoly, hialina anao ny ratsy, fa izao tsy aza any amin'izany ny jerena. Lay ratsy de izao tsy maintsy ampijerenao ny tao amin'ilay ratsy, hijery ny fahalemenao ianao, hijery ny tsy fahombiazanao ianao, hijery ny lafen'ny ratsy amin'ny fiainanao ianao, zay no asan'ilay ratsy. Fa tsy zay ny zava-dehibe mamakivaky ity taona ity. Ny tompo jerena. Ny finoana no entinao mamakivaky ity taona ity. Finoanan'Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra mijery, ny mason'Andriamanitra miantra, de matoky hiaro. Fa ny mason'i Jehova amindra fo, maso feno famindram-po no hijeren'ny tompo anao. Maty amin'ny hazo fijaliana foana Jesosy, teraka tao an-tranomby tao anatin'ny fofon'ny tranonombiny Betlehema foana Jesosy, raha anao tazan-davitra anao Andriamanitra. Fa ny antony nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny hazo fijaliana, ny antony nahaterahany tao an-tranon'omby, de izao manome toky anao fa hijery anao izy. Noho izany miatrika ny taona vaovao anao, manana finoana, manana fitiavana, havaozy ny fanoloran-tena, amboary ny toe-tsaina sy ny toe-panahy, hiteny hoe tompo havaoziko ny fanoloran-tenako. Mahatoky anao aho, mahatoky satria manan'Andriamanitra mijery sy miantra ary ampandresy aho. Jesosy any anjaka ao am-ponao, fanahy masina na hitaridarana anao, ka na inona sedrainao de zao matoky iainanao ity teniny bokin'ny Deutéronome ity manao hoe ny mason'i Jehova hitsinjo azy mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona, hatramin'ny fiafarany, mitsinjo anao ny mason'i Jehova ary ampahavokatra anao izy, hanome anao toerana zay, hanome anao fitahiana zay mety tsy takatry ny sainao,
fa izao aza isan'izay tsy mino fa mino. Ivavaka sika. Tompo misoronao zay no ny taona vaovao menao anay. Sotra tompo fa manaiky hijery anay ianao amin'ity taona vaovao menao anay ity. Ny masonao mijinjo, ny masonao mijery anay, ary ny masonao mijery de manokatra lalana ho anay, mahafantatra ny lalana hitondrana anay. Ny masonao mitsiro sy mijinjo de mandrava ny ratsy manakatsakana ny lalanay. Ny masonao mijinjo mamindra fo sy miantra anay. Sotra tompo aloha ny toko menao de taio ara ny fiainanay mamakivaky ny taona vaovao. Aoka ity taona ity hitombona iara-panahy. Aoka ity taona ity hitombonay amin'ny fahasoavana. Aoka ity taona ity hitombonay fahafantarana anao, hitombonay amin'ny fitiavana namana, hitombonay amin'ny fanompona ny hafa sy ny fanompona amin'ny fiangonana noho ny fitahi-pahasoavana ampanatenainao anay. Sotra tompo fa manamafy ny teninao, fa mamela heloka sy miantra anay ianao, de mametraka ny fiainana tsiray avy am-pelantananao zay tompo. De ndreto izay fiangonana vavaka ho an'ny tsirairay avy manaraka ity mofinaina ity sy mpanaraka ity mofinaina ity am'izao taona vaovao zao. Tsy amelanay ianao Jesosy raha tsy mitahy izao mpanaraka izao mofinaina ny fiangonana izao. Tsy avelanay ianao raha tsy mandrotraka ny fitahinao ka manamarina ny teninao amin'ny sambatan'olona manao hoe ny masonao hitsinjo ny tsirairay amin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany. Efa nanome toky anay ianao fa mihaino vavaka, de ianao ivavaka ny tsirairay Jesosy amin'ity taona ity. Ataovy mpandresy, azaverareo isalasala, ataovy manana fo madio sy fonona amin'ny toetra tsara, raha ataovy fiasana am-pelantananao, ataovy mazoto mahajoro vavolombelona manana fikasana tsara. Saotra Jesosy fa azona iantoka fa hitantana ny sambatan'olona ianao amin'ity taona ity, satria marina ny teninao, mahatoky ny teninao. De tanterao amin'izy ireo Jesosy. Zao todrano tononona amin'ny anaranao zao. Tayanao ne Jehova ka hiaro anao. Hampamirapiratra ny taviny aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao. Hanandratra ny taviny aminao ne Jehova ka omeny anao ny fiadanana sy ny fifaliana. Fa ny mason'ny Jehova de hitantana sy hivimbina anao, hitsinjo anao mandrakariva hatramin'ny fiandohan'ny taona ka hatramin'ny fiafarany.